Miterahana Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Miterahana Andriamanitra avo indrindra fa mandrakizay ny famindram-pony. Miterahana tompony tompo fa mandrakizay ny famindram-pony. Atolotra ho anao ny voninahitra ny aza ary ny dera ho anao ry Andriamanitra rainay eo fa mbola nomenao aniny ene maniny izay ka tratra izao sabata izao indray. Engany ianao ny anatrika feno izao fiarahanay vavaka eto izao indray. Dia izany vavaka izany no tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana ny arabanantsika rehetra na tratra izao sabato izao, ary indrindra na tratra izao fa 5 taona ny orenan'ny sampana miadidiny ankizy izao. Arabaina ny ankizy rehetra, ianareo zoky fa tsisy fepetra. Arabaina ny ray aman-dreny ho faly fa tsy anjoretra. Ny fitahian'ny tompo lehibe ho antsika rehetra ny Amen. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti abanama mamerina ni beri orira ira tifukuira fatena ti ilai pamusina. Irau lai faefanabe manufani panuta natin maleni azare hajesi zauni uta orira ira rifuku ira fatenati ilai pamusina. Irau lai fumanguraka rasenjanau tumani manarina raputraka nuni unjatani orira ira rifuku ira fatenati ilai pamusina. Irau ilai piamina dia isimitanju kaitanang misakamina nalina nanju orira ira rifuku ira fatenati ilai pamusina. Iraiku famaharitra ni fiti avanaura ni tauna wangandanitra unina manjakiza orira ira rifuku ira fatenati ilai pamusina.
tonga eo amin'ny vakiteny fototra isika. Andeha ho jerentsika ny ao amin'ny Luka 10:7-30 tapany faharoa. Luka 10:7-30 tapany faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy Jesosy taminy: mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Hotozantsika ao amin'ny Jaona 1:15 tapany faharoa. Jaona 1:15 tapany faharoa. Hoy izy taminy: eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fa anao ry ny ondrikeliko. Tonga eo amin'ny fotoana izay anaovantsika vavaka manokana ankehitriny. Misotra anao izay Jesosy malalo satria nomenao ity fotoana manokana ity izay ahafahana mankalaza ny andro ny ankizy. Ianao tokoa Jesosy no laza fa tia tanteraka ny ankizy ary nisy fanambaranao mihitsy fa antoazy ny fanjakany lanitra. Jereo manokana ny ankizy maneran-tany satria amin'izao fotoana izao dia misy ny ankizy izay mijaly, misy ny ankizy izay mandalo fankahalana, miatrika toe-javatra sarotra amin'ny eto amin'izao fiainana izao. Mangataka aminao mba hiaro ny ankizy ianao. Mangataka anao mba hiaro ireo izay voan'ny tsindry azo lena. Mangataka anao mba hiaro ireo ankizy izay tsy mahazo ny fanipitiavana saza azy ireo. Koa mefaindrena ny mpitondra mba hijery manokana ny amin'ny fiarovana ny ankizy, ka ireo izay manao ny tsy mety dia mba andraisana ny fepetra mahakasika an'izany. Ary ndray aman-dreny ihany koa dia mefaindrena eo amin'ny fitaizana ny ankizy satria anisan'ny sarotra tokoa ny mitaiza amin'izao fotoana izao. Ny fahazavan-tsaina amin'ny fanahinao masina ny ho amin'izy ireny. Ankehitriny dia mangataka ny fiadananao ho amin'ny ankizy tsirairay avy ary aoka atsapa ny fanatrehanao. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Manasantsika handray ny fanatitra izay fanomantsika. Ndeha isika hanolotra ny tombo izany ka hivavaka mangina. Amen. Dia isika iara-isaintsana ity fijoroana vavolombelona nataon'ny Evilizy ity. Mpampianatra tany amin'ny sekoly tsy miankina iray tany Brezila i Evilizy. Izy irery no vehivavy adventiste tao Fortaleza Brezila. Tany amin'ny fisintonana ara-panahy izy anatrehany dia nahazo namana akaiky azy Evilizy. Louise Pinot no anarany. Nantanan'Andriamanitra Evilizy raha toka sitrapony ny fankatiavan'izy ireo. Taorian'ny fanambadian'izy ireo tamin'ny taona 2014, efa lasa hampiasan'ny banky Louise tamin'izay. Namboraka ny tsiambaratelony tamin'ny Evilizy vadiny izy nanao voady tamin'Andriamanitra aho. Nampitombo ny isanjaton'ny fanatitra nataoko fa nehoako ny fankasitrahako an'Andriamanitra noho nahitako anao.
iana koa inona no anehoanao fankasitrahanao an'Andriamanitra noho ny sorehetra izay nomeny anao dia hivavaka isika. Andriamanitra ampio izahay mba hiankohaka aminao amin'ireo fanananay satria tsara ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mandritra ny fanangonana fanatitra dia anjefy zava-maneno isika. Eo am-panolorana fanatitra dia ataontsika ny hira 700 ho ny fanatitra entinay. Oni fanatitra entinay Daisuveke Amen. Miarabantsika ankizy rehetra ary tonga amin'izao fotoana manokana ho anareo izao. Andeha isika hiaraka hanao ny hira Oramamy. Andeha ary araka hivavaka. Andriamanitra misaotra indrindra izay ankizy ny amin'ny fotoana manokana homaninao sy atokanao ho anay hatrany. Angatahanay ianao mba hiaraka aminay ao anatin'izao fotoana izao ka hiasa ao am-ponay ankizy tsirairay avy. Dia ny fanahinao masina ihany koa no amolavola ny fosin'ny fanahinay fanaraka amin'ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha isika rankizy anaraka tantara anankiray izay mitondra ny lohateny hoe ny
tena namana. Betul kesana multi jumlah kelti. Dok. Kalau bola stafit ja. Jadi. Las. Wait. Mati. Yes. Kalau bola bismito. Mati sih. Mati. Reza pol. Reza pol lah. Aman deh sama sosok ter. Sulit lagi. Wah, itu mah. Bilki bismillah. Wah, aja. Mau doang dia. Jangan जाएंगे ना हमने किसी रंडे से रे दो Famanin sih lalu yang cuanin kah Halo nini. Nenyan feso misula maratra be neny aty andalana aty de tsy haiko hoe atao ahoana. Anatirina tobila. Alainareo aty. Tena maratra be neny le olona mba mila fanapitsika izy. Ay, atso ve rehefa ty akaiky fianarana ianareo aty mantsy le izy. Satra betsaka neny a. Você faz a bolsa, Saru vifewanila nawe Demisirai irai zetenda tiana Miteranau, mienmanau, arivununa anuana ho antsika koa rakizy malala andeha mba ho tia namana tahaka n'ilay samaritana tsara fanazy ny tantarain'i Jesosy eo amin'ny Luka 10:7 ka hatramin'ny 5:30 dia tsy hanao tahaka n'ilay mpisorona na ilay levita fa mba hitsetra ka hijery izay hanampiana ny namana. Dia ohatr'izany koa ngeny ataon'i Jesosy mety misy ny namantsika na olon-lafa eny amin'ny fiarahamonina eny mila ny fanampiantsika dia andeha isika ankizy rehetra mba ho tia namana ka araka ny voalazan'ny vakiteny fototra ho antsika aiza moa ilay izy? Ao amin'ny Luka 10:7 tapany 2 dia arak'izay voalazan'io andininy io mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Izavy ary ny ankizy mba manaiky ka ho tsara fanahy amin'ny namany hatsangano ny tanana. Andao entintsika ambavaka ary ny fanapahan-kevitsika. Andriamanitra misaotra anao ny amin'ny afatra izay nomenao anay ankizy. Misaotra Jesosy malalo fa ianao tokoa ny tena namanay akaiky indrindra ary maniry izahay mba hakatahaka sy ianao izay tahaka ny nataonao koa miasa aty amponay ankizy tsirairay avy ary izay rehetra izay nanangatanana dia mba tena ho tia namana hanome fanampiana an'ireo namanay arak'izay ilain'izy ireny any izahay tsirairay avy. Dia misaotra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy ny ivavanay. Amen.
5 taona tokoa ny sampana miadidy ny ankizy. Ny taona 5 ka hatramin'ity taona ity 24 no mamaritra an'izany 5 taona izany. Marihana fa tsy tamin'io taona io vao nanomboka tena hoe nanomboka nisy zany ny sampana miadidy ny ankizy, fa tamin'io fotsiny zany hoe ny 4 ny volana Jolay 527 vao najoro ho rafitra raikitra maneran-tany zany ny sampana miadidy ny ankizy. Teo zany vao notononina ny fisiny ary nasiana mpitarika manokana zany. Raha ho an'ireo mpitarika indray dia ny eo anivon'ny Union sy ny Fédération no andeha ho resantsika sa ahoana volasoa. Ny teo anivon'ny Union dia efa nisy an'ireto olona reto izay tompona andraikitra voalohany tamin'izany sampana miadidy ny ankizy zany. Hotononina fotsiny hoe ireto avy izy dia ny Madame Mahira, teo ihany koa ny Madame Barester, teo ihany koa ny Madame Saondra ary Madame Margerie. Ireo zany no nifandimby tao anatin'izay 5 taona izay. Teo anivon'ny Fédération kosa dia efa nisy ny Madame Barester, nisy ihany koa ny Madame Herfara, nisy ihany koa ny Madame Saondra ary izahay miravavy Vatosoa sy Volasoa. Zany hoe nisy fifandimbiasana zany tamin'ireo olona ireo, nisy verimberina ihany koa, fa ireo zany aloha no efa fandimby nitarika an'izany teo anivon'ny Union sy ny Fédération. Ny irarinay dia mba hitohy hatrany sy mba ahomby hatrany ny asan'izany sampana miadidy ny ankizy zany mba hitondra voka-tsoa indrindra ho an'ny asan'Andriamanitra. Ka andeha hivavaka isika mba hisaorana an'Andriamanitra ny amin'izay fitahiny be dia be tao anatin'izay taona lava be izay. Dia araka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay masina izay any an-danitro, atolotra ianao ny dera sy ny saotra ary ho anao irery anie mandrakizay ny voninahitra. Misaotra indrindra reo ny amin'ireo taona lava be izay nomenao ka namelanao isiany izany sampana miadidy ny ankizy zany mba arak'izay hoe hiadidy ny ankizy tokoa indrindra eo amin'ny fiarahana aminao. Dia betsaka ny soa efa azo tao anatin'izay avy aminao. Betsaka ireo tombontsoa niraisin'ireo ankizy izay nandalo tao amin'izany sampana izany tao anatin'izany taona lava be izany dia hideranay manokana ny anaranao izany. Ary ankehitriny ary dia mangataka izahay indray ary hoe mbola hotahinao hatrany ireo taona izay mbola homenao hijoroany izany sampana miadidy ny ankizy izany eo anivon'ny fiangonana, ary mba enao hatrany no hanomeny fahendrena sy ny tsilosaina ambony ho an'ireo rehetra izay tendrenao mba hiandraikitra izany, mba tena hatanteraka ny fanirianao ny amin'io sampana io dia ny amin'ny hamolafilana ny ankizy ho olombanina poniny lanitra vonina sahady teny ety. Dia mivavaka izahay ho an'ny ankizy rehetra izay tsy hankanavaka ao anatin'izany sampana izany mba ahita tokoa ny fitombona ao aminao ane izy ireny ary ho voavolavola sy ho voatantana eo tongotr'i Jesosy hatrany hatrany ka ho vonina ao amin'ny fiainana mandrakizay tokoa. Ary ireo hetsika sy fandaran'asa ataon'izany sampana miadidy ny ankizy izany rehetra manerana ny fiangonana rehetra dia enao no hiasa ao anatin'izany ihany koa ary tantana sy tarika an'ireo mpikarakara rehetra isam-piangonana mba hatonga ny rehetra ho fitaovana hitondrana ny ankizy ho any an-tsombotry ny lanitra. Dia misaotra indrindra ray eo satria fantatray fa mihoatra lavitra no izay takatry ny sainay tononony eto ary no efa homaninao foana ho an'ireo ondrikelinao rehetra indrindra maneran-tany. Dia misaotra indrindra ray eo fa amin'ny anaran'i Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen.
manana namana mba iresahana na koana borana izay tsy antanana tsaro fifeo anilanao eo e misy ray iray zay tenda tiana mijery anao mihaino anao ary vonona anohana anao amin'izay rehetra tao misy kunefany fifarina sesilany nure fitahina fatozo zay irina miarapale aminao anye ilay sakaizana volavonona anome izay masoana misy kunefany fifarina sesilany nure fitahina fatozo zay irina miarapale aminao anye ilay sakaizana volavonona anome izay masoana tsaro fifeo anilanao eo de misy ray iray zay tenda tianao mijery anao mihaino anao ary vonona anohana anao amin'izay rehetra tao kany anilainao reny de mifino nahitanao ny fanatreany sakaiza ty tena ty akaikin'izay rehetra miantso azy ilay jesosy ty kany anilainao reny de nifino nahitanao ny fanatreany sakaiza ty tena ty akaikin'izay rehetra miantso azy ilay jesosy ty sakaiza ty tena ty akaikin'izay rehetra miantso azy ilay jesosy ty ilay jesosy ty ilay jesosy ty. Amin'ny fifaliana lehibe no hiara-banay ankizy antsika tsiraray avy no izao fahatratraranay ny 520 taona nisy sampany amididy anay ankizy izao. Efa ela no nihevitra makasika anay ny fiangonana adventiste tamin'ny tarindra ny andro fafito fa tamin'ny taona 577 vao nekena ho rafitra teo anivon'ny fiangonana izany. Androany sabata raiky amin'ny 30 oktobra no andro natokana mba hakalazana izany ka isika eto amin'ny federasiona Madagasikara foany dia miara-mankalaza amin'Andriamanitra miaraka amin'ireo divisiona hafa misy antsika. Andeha hiroso amin'ny hafatra izay natokana ho amin'ity androany ity isika izay mitondra lohateny hoe Jesosy no tena namako, Jesosy no tena namako. Fa mialohan'izany aloha dia andeha isika hanondrika alohantsika hivavaka hangataka amin'ny fanahy masina. Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao izay fa mbola tafahoana eto indray ny teninao. Inga nefa nainao masina tsy hisaraka aminay mba hanakaranay izay tiana holazaina aminay. Dia mitenena Jehovah fa miaino izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Rehefa niaraka tamin'ireo mpianatra sy mifanerasera tamin'ny vahoaka maro Jesosy fony izy tetỳ an-tany dia anisan'ny mba tiany niaraka tamin'ny ankizy. Nanome baiko amin'ny Petera izy ao amin'ny Jaona 1:25 tapany faharoa ny mba hamahanany ny ondrin-keliny. Tena tia ary mihevitra ny ankizy i Jesosy, tena azo antoka izany. Rankizy tena tiantsika Jesosy, miasa sainany amin'ny fitombontsika izy, mikarakara antsika ihany koa. Dada sy neny tena tiany ankizy Jesosy ka nanendry anareo lehibe izy mba hikarakarana anay ary mba hitondra anareo anay eo amin'ny Jesosy. Hoy Ellen White teo amin'ny torohevitra ho an'ny sekoly sabata pejy 2:20 manao hoe ny mamola vola sy ny manamboatra ny toetra ny zaza sy ny tanora dia asa faran'izay ambony indrindra. Koinonay ry iray aman-dreny fa sitrakareo ny andray izany asa ambony indrindra izany dia ny karakaranareo anay. Misy tantara iray ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Marika 10:17 ka hatramin'ny 19. Andeny ho jerentsika ao amin'ny Marika 10:14 dia izao ny voalaza ao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy, avelao ny zaza nantonay ary aza rarana fa antoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa maninona ary Jesosy nitezitra teto? Fa maninona ary Jesosy nitezitra teto? Satria tsy niraharaha ary saika nanao tsinontsina ny ankizy mihitsy ireo mpianatra tamin'izany fotoana izany. Ary tsy atahotra fa fotoana inao amin'ny Baiboly moa Jesosy nitezitra? Mety indroa na intelo ihany angamba izy nitezitra, fa anisan'ny tena nahatezitra azy ny fanaovana tsinontsina ny ankizy. Asiana Jesosy mihitsy fa anisan'ny tokony anantona azy isika ankizy. Ary tsy tokony salasalany amin'izany isika satria izy ary tena tezitra rehefa nanao tsinontsina ny ankizy ireo mpianatra tamin'izany. Ary amin'izao fotoana izao, manahoana ny fikarakarana-reo lehibe any ankizy? Efa hatramin'ny ela no tsy dia vakiana loatra ny mahakasika ny ankizy, fa toa any lehibe any tena masaka masaka ao andohandreo izay mitondra fampianarana. Fa eto Jesosy dia entotra, koa miantsanao ray aman-dreny sy zoky ary anareo mpiandrakitra anay izay ankizy amin'ity androany ity, aza manao izay mampatezitra an' Jesosy ianareo. Karakarao tsara izahay naman Jesosy ka izay ankizy ondrin-keliny izany. Ianareo zoky sy ray aman-dreny izany dia iantefan'ny teny Jesosy eto manao hoe aza rarana hoy izay ankizy fa avelao anantona azy. Adidinareo lehibe ny mitondra ny ankizy eo amin'ny Jesosy na dia mbola kely ary izahay dia ianareo no nanankiny anay izany famahanana anay izany. Tokony entinareo amin'ny Jesosy foana izahay, eny fa na dia mbola ao an-kibo aza ka mandra-pahalehibe anay. Ao amin'ny asambarana tefinakany pejy 430 dia hoy Ellen White milaza fa sarobidy eo mason'i Kristy sahala amin'ny anjely manodidina ny seza fiandrianany ny fanahin'ny zazakely izay mino azy. Tokony hoentiny eo amin'ny Kristy izy ireo ka hotazaina ho an'i Kristy. Rehefa entinareo ka beazinareo eo amin'ny Kristy izany izay ankizy ary fananareo araka ny tokony ho izy dia afantatra an'Andriamanitra izahay ary ananantoka ny amin'ny famonjenanay. Andeny ho jerentsika ao amin'ny Jaona 7:17 izao ny voalaza ao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Tena namako akaiky indrindra Jesosy, tena namanao akaiky indrindra Jesosy ary namana tsara indrindra ho antsika rehetra izy. Rankizy Jesosy anie namana tsara indrindra ho aisoanao Izy ny tena tiantsika ary mihevitra ny amintsika. Jesosy mihitsy ny tena namana akaiky antsika ankizy tsiraray avy.
Tena sarobidy eo masony tokoa isika ankizy. Izy zao no miaro antsika ankizy rehefa noroasin'ny mpianatra tsy hanantona azy ao amin'ny jaona marika 7:40 le fanjerentsika teo. Ary izy koa no maniry ny tsara indrindra ho antsika. Manasitrana ny ankizy marary izy ao amin'ny Luka 5:7-70 ka hatramin'ny 70 ohatra, na koa ny marika 7:4-20 ka hatramin'ny 70. Fa avela miara-miasa aminy koa ane isika ankizy. Tahaka ny ao amin'ny jaona 9:7 zao dia nampiany Jesosy ilay tovolahy kely mba hisara sakafony. Tsy izay ihany fa misy tovovavy kely iray koa amin'ny baiboly ao izay natsangan Jesosy tamaty ho amin'ny fiainana. Telo ihany mantsy ny olona voalaza ao amin'ny baiboly fa natsangan Jesosy tamaty. Dia ilay zanakalay tokan'ilay vehivavy mpitondra tena taonaina dia ilay Lazarosy izay voalaza fa tena sakaiza tiany Jesosy, ary ilay zanaka vaviny Jairo izay ankizy toantsika. Betsaka ireo ohatra hafa ao amin'ny baiboly maneho fa tena tiantsika Jesosy. Maty nonotantsika koa izy ary manomana ny fiainana mandrakizay ho antsika any an-danitra. Koa andeha isika ankizy ino fa Jesosy no tena namana akaiky antsika indrindra. Tsy salasala isika iantso azy fa izy tia miaraka amin'ny ankizy, ary tsy salasala ihany koa isika hiasa ho azy satria izy tia miara-miasa amin'ny ankizy. Ary tsy atahotra no avy isika satria izy efa maty ho antsika ary manomana fiainana mandrakizay ho antsika. Ry zoky sy ray aman-dreny aza dinona fa sarobidy eo mason'i Jesosy tahaka ny anak'Andriamaso izay ankizy. Koa aoka ianareo tsy hanaoko totoa ny amin'ny fanabeazana anay. Naniraka anareo lehibe i Jesosy mba hikarakara-nay araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny baikony. Irinay raha mba tahaka ny Jesosy koa ianareo. Tia sy miaro anay ankizy. Maniry ny tsara indrindra ho anay ka hikaly tsara izay atolotrareo anay. Na fampianarana io na etsy atao amin'ny fiangonana na koa any an-tokantrano. Mamela anay andray anjara amin'ny asa fanompoana rehetra mba hanananay fitomboana ao amin'ny Kristy ka hanapitokisana anay. Tsy izay ihany fa hamelona anay tsy izay ihany fa hamelona anay ara-nofo na ara-panahy ary hitondra anay ao amin'ny Jesosy isan'andro, indrindra nitondra anay ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa namana akaiky anay indrindra Jesosy ary sarotiny aminay izy dia ianareo lehibe nanankinany ny fikarakarana anay ankizy. Samy sarobidy eo mason'i Jesosy avokoa isika rehetra, na izay ankizy na ianareo lehibe, dia tiany mba hiaraka aminy. Samy rariny mba hanana ny tsara indrindra, samy tiany hiara-iasa aminy ary samy nanolorany ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana ary samy anomanany an'ilay fiainana mandrakizay. Koa atoany izay ankizy aza rarana tsy hanantona an'i Jesosy. Izay rehetra ataonareo aminay dia ataovy mba hanakaiky anay eo amin'Andriamanitra. Dia haranay isika rehetra fa namanakaiky antsika i Jesosy. Dia Jesosy no namantsika akaiky indrindra. Ary ho anareo zoky sy ray aman-dreny dia mba hitondra anay eo amin'ny Jesosy dia mba hiombona amin'ny Jesosy koa ianareo amin'ny fitazainanay ary hamananay araka ny baikony. Rankizy namako, fanomezana ho antsika avy amin'Andriamanitra i Jesosy. Tena tiantsika izy ary isika koa dia afaka mba mitia azy
tahaka ny itiavany antsika ary manolotra ny tenany ho azy, manolotra ny tenantsika ho an'i Jesosy. Ka iza ny ankizy vonona hanolotra ny tenany ho an'i Jesosy dia i Jesosy no iaisy hitantana azy. Asaiko izy hitsangana fa hivavaka ho azy aho. Zoky sy iray aman-dreny eo, moa tia va ianao ho Jesosy aminao amin'ity sabata ity? Raha tia azy ianao dia asaiko ianao hitsangana ka amahana anay ankizy araka ny tokony ho izy sy karakarakinay ara-nofo sy ara-panahy indrindra. Izay zoky sy iray aman-dreny vonona ny tian'i Jesosy sy karakarany ankizy izany dia asaiko ihany koa ianareo hitsangana fa hivavaka ho anareo aho. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotranao izay no fitiavanao anay ankizy tsy manam-petra. Mba hitetianao koa izay ankizy ka ampio izay any amin'izany. Te hanolotra ny tenanay ho anao koa izahay dia engany ianao no hiaro anay ankizy tena namanao. Dia miasa koa ianao anatin'ireto zoky sy iray aman-dreny ary ireto mpiandraikitra anay ankizy ireto. Mba hikarakarana anay araka ny tokony ho izy sy amahanana anay araka ny baikonao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay mivavaka. Amen. Ani
rehetra miantso azy ilay Jesosy ity kany anilanao reo de ny fino nahitanao ny fanatreany sakaiza ty tena ty akaikin'izay rehetra miantso azy ilay Jesosy ity sakaiza ty tena ty akaikin'izay rehetra miantso azy ilay Jesosy ity ilay Jesosy ity ilay Jesosy ity. Andeha andray ny tsodrano isika. Ny fahasoavan'i Kristy anie no ameny ny fon'ny tsiraray avy ka hitahiry anao mba ho salama ho feny fiadanana ny ankonana tsiraray avy ary ho arovana avokoa na ny ainao na ny fanananao ka iseho amin'ny tokantrano tsiraray avy anie izany fiadanan'i Kristy izany tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen.